Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana somary misy fikortanana ny toetry ny andro any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara sy ny afovoany andrefan'ny nosy noho ny fisiany ireto rahona izay mitoetra manakaiky ny morotsimo andrefan'ny Madagasikara iny. Ny roa andro avy dia saika ny fisian'izy io no andrafitry ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny raha ny tapany atsimo Madagasikara izay hatrany, fa ny anekafa kosa indray dia ny avaratraza malefaka no maritra ny toetry ny andro. Raha ny maripana kosa indray dia mety hisy fiakarana ny maripana atao anatin'ny roa andro avy, fa ny alahady kosa indray nefa dia miverina mazovana ny avaratraza ka tombanana hidina koa araka izany ny maripana indrindra ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Ny maraina moa dia ny zavona no saika hibatoerana kokoa raha ho an'ny voatany izay hatrany. Ho an'ny rapitso vao maraina izy zavona ny voatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara torak'izay koa manakaiky ny distrikany Beananana. Mety hisy hatrany ny orana malefaka ny faritra Ambatsoa sy ny distrika Nantala. Ny ambiny kosa moa dia maina ny andro. Ny rapitso tolakandro mety ahitana an'izay orana malefaka izay hatrany ho an'ny faritra Savany any amin'ny faritra Ambatsoa. Mandraondraona kosa ny andro raha ho an'ny faritry Melaky, Bongolava ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy ny faritra Androy ary Anosy izay mety ahitana tandrivo-drahona vitsy indraindray. Ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no saika hibatoerana amin'izay andron'ny rapitso izay. Ny maripana ovinavina raha ho an'ny rapitso manodidina ny 2 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry Vakinankaratra, raha toka manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny voatany. Ny morontsiraka atsinanan'ny nosy 14 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ary ny ilany andrefana kosa indray dia 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana rovinavina amin'izay andron'ny rapitso izay. Ny sabotsy mbola hitoetra hatrany ny zavona ho an'ny voatany sy ny tany atsinanan'ny nosy. Mandraondraona kosa ny andro raha ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra anosy ary ny faritra Iorombe izay mety ho arahina tandrivon-drahona indraindray. Andrasana ny orana amin'ny maraina ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjoroa sy ny faritra atsinanana. Ny atoandro kosa dia mety hiverina maina ihany zay toy ny any amin'ny faritra sisa. Ny maripana vavinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay misy fiakarana kely ny ambany indrindra raha ho an'ny voatany raha toka mbola misy fiakarana kokoa na mihoatra ny andron'ny zoma kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Vakinankaratra hatrany manodidina ny 20 degré celsius izay maripana ovinavina izay ho an'ny sabotsy raha ny eto voatany zay. Ny morontsiraka atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vovinavina. Ny andron'ny alahady dia andrasana amin'ny tapakandro hariva ny orana malefaka ho an'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara mitatra miandalana ho an'ny tapany avaratra na ny morontsiraka avaratra atsinanana moa izany mety efa hitoetra ihany koa ny herikandro ho an'ny ilany atsinanana faritra Moromania, Matsiatrambony sy Iorombe amin'ny aliny alahady izay. Ny ambiny kosa indray dia mbola maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Ny maripana ovinavina amin'izay andron'ny alahady izay misy fidinina ny maripana raha ho an'ny tapany atsimo Madagasikara satria dia 20 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana ovinavina amin'ny ankapobeny. Ny ambiny kosa tsy dia misy ny fivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay mbola manodidina 18 ka hatramin'ny 20 morontsiraka atsinanana ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy iny. Dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ty ary rapitso indray fotoana manaraka veloma tompoko.